Salama, ohatrohatr'izao moa izany ny zavatra atao amin'ny fiainako ato an-tranoko ato raha ohatra tianao fantatra. Tsy hoe dia hoe inona loatra ilay izy fa mba milaza kelikely aza na dia ilay sary koa moa ohatran'ny raha. Dia hitanao izao hitanao ohatran'ny hoe manao sikidy io. Ia tompoko dia mba misikidy. Dia ho anareo izay raha dia mahafantatra an'io sikidy io ohatran'ny io hitanao io zavatra efa hitanao amin'ny sikidy io hoe izao ny dikan'io sikidy io izany. Dia izaho koa raha ohatra tenenina hoe mivavaka, hitanao izao misy samplie, mivavaka mihitsy aho. Dia ankoatran'izay koa, io koa izao hitanao misy ranon-jesosy sy ositra koa. Izaho koa dia mampiasa ranon-jesosy sy ositra koa io. Dia io koa ny rano, dia mampiasa rano koa aho. Dia ankoatran'izay hitanao izao ohatran'ny hoe ireto tapa-kazo, mampiasa tapa-kazo koa aho io. Hitanao ireo ohatran'ireo ireo hitanao ireo. Dia ranomanitra sy tapa-kazo. Dia ity moa izany ohatran'ny hoe fanafody-tazo ity ilay filazàndreo anazy. Fa inona moa ny anaran'ity? Gros Genion sy Gros Genion sy inona moa ny anaran'ilay Gros Genion sy sakaviro. Dia io mba hitako tany koa io. Dia izay aloha ny fiainako izay. Ia, tsy hafenipeniko fa izay izany ny zavatra fiainako izany izay. Fa ia, hitanao io mivavaka, misy samplie, hitanao misy ranon-jesosy, io misy rano. Io ataonao hoe composé tsy maninona izay filazanao anazy. Io koa misy ranomanitra. Dia io no misy karazana hazo. Dia aleo lazaina aminao ny tena marina. Dia aho koa manana ny hazoko koa aho, izay ampiasaiko reto no hanasitranako ny fiainako izay hoe mety olona hamonjy anahy na no hamonjeko ny fiainako reto. Fa iaho ihany mahafantatra anazy fa tsy hidiranao lalina izany. Dia amin'ilay zavatra misy ilay lazaiko amin'izay, dia ny zavatra lazaiko koa izany dia izao hoe hitanao izany amin'ilay fiainana dia misy ilay hoe hitanao izany ilay hoe misy ilay hoe zavatra hitako hoe ilay resaka boly mazika. Dia io boly mazika io tompoko tamin'ny boky nahitako anazy dia izao. Io boly mazika io dia 10 centimètres na 5 centimètres de rayon cristal. Dia manao akanjo fotsy hoy ianao. Dia mitsaikona mitodika nord na sud na est ouest izy iny. Dia lasa mijery tele ohatran-draha. Fa andramo raha mety aminao, rehefa tsy mety aminao dia aza manao mihitsy. Na ohatran'azy dia mety tsy anao koa rehefa tsy mety aminao, poteko mihitsy ilay fitaovana rehefa tsy mety aminao. Fa mba milaza fotsiny fa rehefa tsy mety moa fa boky hitako tany Antananarivo fotsiny izay. Fa tsy izay zavatra hita rehetrarehetra io dia hoe hatsara fa efa hatsaranao dia hatsaranao, fa tsy hatsaranao dia tsy hatsaranao. Aleo mazava ny tena marina. Dia izay ny dosian'ny Mex Menja. Amin'ny omby asa, fivavahana sy ny tsy fivavahana.